Ampitombona amintsika menakavany ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitahin'Andriamanitra miarabanao manokana izay manaraka hatrany na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahitalavitra na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook izao fandarana izao na izany iza misy anao na ianao ato tokantranao tany ambony fiara na any amin'ny toeram-piasana amin'ny toerana maro samihafa na amin'ny telefona ihany koa no jerevanao sy anarahanao izao fandarana izao dia aoka tsy ho diso anjara amin'izany fahasoavana zany ianao fa ka ho tahina indray ianao. Miarabanao manokana ny tenako pasteur Alvarez ary eto koa ny tenako dia miarabanao manokana pasteur Tovina Rivotra Marivony. Ya, miaraban'ny pasteur Alvarez, miarabantsika pasteur aty amin'ny fiangonana Zokony sy aty amin'ny fiangonana Zandrany. Ary indrindrandrindra ihany koa zany atsika mpitarika mpitondra fanjakana maro isan-karazany izay tsy adonoina amin'ny andraikitra lehibe sahantsika dia mirary ny fahendrena lalina avy any amin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra ny taridalana antsika amin'ny andraikitra goavana be izay miandry antsika eto amin'ny tanin'ny Repoblika di Madagasikara ity. Itsika malagasy sy vahiny aty ampitan-dranomasina aty ihany koa tsy adonoina izay manaraka izao fandarana izao. Ambaranay matetika eto moa zany fa ny fotokevitra hijoroana eto dia tsy milaza velively zay no heverina efa mety ary tsy mitory ny anaram-piangonana zay eto fa mampianatra ny Baiboly iray manontolo ary dia tafiditsika zany zao anatin'ny bokin'ny Levitikosy toko faha 20 amin'ity andro anio ity. Ozy ny tenin'ny soratra masina hoe fa ny famoahan-kevitra ny soratra masina dia tsy vitan'ny fisainana na maha-olombelona fa tsy misy mpaminana na olona nosoran'Andriamanitra ny teny tamin'ny fahalalana tany aloha rehetra tany ary hatramin'izao vaninandro eny antsika izao fa ny fanan'Andriamanitra no nampiteneny izy ireny ka mba hatomombana zany ny resaka izay fanaovana eto satria sarotra zany bokin'ny Levitikosy zany pasteur satria raha mampianatra ny bokin'ny Levitikosy tsika eto dia tsy ho sanatria akory hitarika ny olona ho any ambany lalàna satria raha voataritina ho any ambany lalàna ny olona anankiray dia tonga dia ozy ny tenin'ny soratra masina manao hoe raha mitady ho amarinina amin'ny lalàna isika dia maty foana Kristy ary mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra va tsika noho ny amin'ny resaka lalàna sanatria zany hitsakilan'izay ihany koa rehefa ny lalàna no ezahantsika hoe hitaritana ny olona ao amin'ny famonjena dia takona fiasa ny fanahy masina fa ny fanahy masina no mitarika antsika amin'ny fanazavana ity bokin'ny Levitikosy ity na bokin'ny lalàna tena lalàna mihitsy izy ity ary mila fitandremana be noho izy atao hoe raha ny filazany akamaroany olona azy dia efa testamenta taloha zany dia rehefa raha miresaka hoe testamenta taloha dia indraindray ilay izy tsy dia ivakin'ny olona loha loatra ny famakinana zany kanefa ny mahagaga koa nefa dia ity rele olona mety miteny manao hoe potika ny lalàna na rava ny lalàna tsy maintsy mamaky an'ity boky ny lalàna ity ihany satria tsy afaka mandeha loatra ny kiraro be minara ny filazantsara efatra sy ny epistily fotsiny no ianarantsika fa tsy maintsy ho fameno amin'ny testamenta taloha izany. Dia hivavaka sika tompo raha eo dia misotranao say satria dia nomenao ty bokin'ny Levitikosy ity izay misy fahasoavana be dia be ary manambara anao Jesosy manambara ny famonjena manambara ny fitiavanao anay ary manambara fa dia izay dia zanako tokoa ary ianao ny rainay izay mampianatra anay tarika anay marina rehetra mangataka amin'ny fanahy masina ary izay tompo mba izao fianarana ten'Andriamanitra izao dia ampitombo ny hery tena atinay atombo ny fahalalànay ary atonga anay fikitra misimisy kokoa aminao ary erosatrano mivavaka manokana tompo amin'reto rahalasana bavy izay mila vahaolana amin'izao fotoana izao maro be amin'izy reto efa mijoro vavolombelona fa notahinao tamin'ny alalan'izao vavaka atao zao ka dia mivavaka manokana mandre olona manana olana tahaka nijoroany teo aloha vavolombelona fa notahina nosotranina no angatahako amin'izao fotoana izao idiranao atsehatra ny marary dia ho sitrana ny manan'olana dia andray vahaolana re olona niakin-doha tamin'ny zava-mahadomelona na nisy fahazaran-dratsy namatotra azy amin'ny anaran'i Jesosy afaka amin'izany famatorana satana zany zao rahalahy zao anabavy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo mangataka ny fitarian'ny fanahy masina izay mba zava tsara aminay ny tianao ambara ary tahirizo aty anatin'ny fonay ny teninao mba hanaranay anao araka ny teninao milaza manao hoe atao-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao sokafo ny vavam-panomponao ary meo ny faiza miaino ihany koa ny tsiraray avy any tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny pasteur dia vakiko ary zany Levitikosy toko 20 lasa sika ny lohateny dia hoe didy maro samihafa. Andiny voalohany ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe
mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka masina ianareo satria masina ho Jehovandriamanitra reo. Samia matahotra ny reninareo sy ny rainareo ary tandremo ny sabatako izao ny Jehovandriamanitra reo. Aza mivily anaraka ny Andriamanitra izy ary aza manao Andriamanitra anidina ho anareo izao ny Jehovandriamanitra reo. Ary raha mamono zavatra atao fanaty mpihavanana ho an'i Jehovah ianareo dia ataovy amin'izay ankasitrahana anareo izany. Amin'izay andro amononareo zavatra atao fanatitra sy ny ampitsoniny no hinananareo azy, fa raha mbola misy sisa tratry ny andro fahatelo dia hodorana amin'ny afo zany. Ary raha hanina amin'ny andro fahatelo zany dia fahavetavetana ka tsy akasitrahana. Fizay mihinana izany dia homeloka satria manamavo ny zava-masiny Jehovah izy ka dia fongorana tsy ho amin'ny firenena zany olona izany. Ary raha mijinjany vokatry ny tanimbary nareo ianareo dia aza jinjana avokoa ny eny an-tsisiny ary aza tsiponina zay latsaka avy amin'ny vokatrao ary aza hotazana avokoa ny eo am'sanao ary aza tsiponina zay latsaka eo am'sanao fa velao ho an'ny malahelo sy ny vahiny izany izao ny Jehovandriamanitra reo. Aza mangalatra, aza mamita, aza mifandainga, aza minitsy to amin'ny anarako na manamavo ny anarany Andriamanitrao izao ny Jehovah. Aza manao ankeriny amin'ny zavatra ny namanao na mampahory azy ny karaman'izay no karamainao aoka tsy hitoetra ao aminao milokalina. Aza miteny ratsy ny marenina na manisy zavatra mandafotoana eo alohan'ny jamba fa matahorana Andriamanitrao izao ny Jehovah. Aza manao zay tsy marina amin'ny fitsarana, aza miandany foana amin'ny malahelo na mena masony lehibe fa marinana no hitsaranao ny namanao. Aza mandendre manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana ndatsaka ny raha ny namanao izao ny Jehovah. Aza mankala ny rahalanao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao mba tsy azonao eloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay ray firenena aminao fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao izao ny Jehovah. Tare mididiko, aza vela ilomy amin'ny hafa-karazana noho izy ny biby fomponao, aza fafazanao voan-javatra roa karazana mifangaroaro ny taninao ary aza mitafy lamba natao tamin'ny zavatra roa samy hafa karazana mifamaofao. Ary raha misy mandry amin'ny andevavy izay voafofony olona ho vadiny ka tsy voavitra na voafotsitra olom-potsa raha vehivavy dia ho faizina izy roroa fa tsy atao maty satria tsy olom-potsa raha vehivavy. Ary oetiny raha lehilahy ny fanatim-panomerana ho an'i Jehovah eo anolohan'ny varavarany tran'ilay fiorana dia ondrolahy ray atao fanatim-panomerana ary ny mpisorona no fanavotana ho azy amin'ilay ondrolahy atao fanatim-panomerana eo anatrehan'i Jehovah noho ny fahotana zay nataony dia avely izany fahotana zany. Ary atongany amin'ny tany ianareo ka mamory azy fihinam-boa dia ataonareo toy ny tsy voafora ny voany, dia taona no hataonareo toy ny tsy voafora izy ka tsy hohanina. Ary amin'ny taona fahaefatra dia masina ny voany rehetra ka atao fanatitra fiderana ho an'i Jehovah. Fa amin'ny taona fahadimy vao hihinana ny voany ianareo mba hitombony fahavokarany ho anareo izao ny Jehovandriamanitra reo. Aza homana zavatra misy raha, aza manao sikidina manandro, aza manety ny sisim-bolon-doha anareo ary aza manaratra ny vahoakanao ary aza mitetika ny tenanareo noho ny maty na manao tomboka vatsy amin'ny tenanareo izao ny Jehovah. Aza mampijangajanga ny zanakao vavy hampaloto azy fa ndreo hijangajanga ny tany ka ho feno fahavetavetana. Tandremo ny sabatako ary ajao ny fitoerako masina izao ny Jehovah. Aza mivily manaraka izay manao azy hotsindrin-javatra na mitady saina amin'ny mpanao atsarana alotanareo aminy izao ny Jehovandriamanitra reo. Mitsangana raha eo anatreha amin'ny fotsy volo ianao ka manaja ny tavan'ny antom-panahy ary matahorana Andriamanitrao izao ny Jehovah. Ary raha misy mivahiny eo aminao eo amin'ny taninareo aza manao sarotra aminy. Ny vahiny eo aminareo dia hataonareo tahaka ny tompo-tany aminareo ihany ka ho tianao tahaka ny tenanao fa mba efa vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo izao ny Jehovandriamanitra reo. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana na amin'ny fandrefesana na amin'ny fandanjana na amin'ny famarana, mizana marina, vato marina, efa marina, hina marina no ataonareo izao ny Jehovandriamanitra reo izay mitondra anareo nivoaka tany amin'ny tany Egipta ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka raha zany izao no Jehovah. Eny pasteur misaotra anao ny amin'izay vaky teny somary lavalava kely zay. Raha nanamarika tsika tao anatin'iny vaky teny iny dia tena marina mihitsy dia soramandro hoe didy maro samihafa. Saika voafehy tao anatin'ny vaky teny iny avokoa
ny zavatra rehetra zay efa no ianarantsika teo aloha raha ohatra fotsiny hoe tsy resaka tsika eto amin'ity andininy faharoa ty hoe aoko masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitrareo dia mazava ho azy pasteur fa ny olona anankiray izay nandray an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Jesosy ilay tsy mba nanota, Jesosy Kristy tompo ilay tsy mba nisy aretina tao anatiny, ilay tsy mba nisy ozona tao anatiny, ilay tsy mba nisy faratsiana tao anatiny ary tsy mahay manota. Dia rehefa iny Jesosy iny no raisiny olona ao am-po ao anaty, dia ny marina averintsika ombenombeno hoe tsy miezaka ho masina ny olona anankiray fa ilay toetra an'Andriamanitra, ilay maha-izy an'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mety misy loto mihitsy eo amin'Andriamanitra ao. Dia iny toetra an'Andriamanitra iny no mipetraka atao anatsika dia lasa manana fahamasinana. Ary zany anie no mahatonga ny olona voavonjy anankiray pasteur Alvarez, raha ny olona zany tena hoe olona voavonjy nandray an' Jesosy, tena converti mihitsy le olona, dia manana firaisana amin'Andriamanitra, manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny toerana misy azy matetika dia any amin'ny tranon'Andriamanitra, satrany foana ny vavaka tena hoe hifandray amin'Andriamanitra, satria zay ilay toetra an'Andriamanitra. Ka raha miresaka tsika eto dia mazava be zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra zay hoe aoko masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitrareo. Dia raha toy izany le vaky teny sady mamitipitina moa zany tsika nylesina teo aloha, satria dia miverimberina daholo ny zavatra ny anarantsika tany aloha tany. Dia izy hoe satria matahotra samy matahotra ny reninareo sy ny rainareo ary tandremo ny sabatako. Le matahotra ny ray aman-dreny moa ny tiano resahana eto akory tsy hoe biby fampitahorana ny ray aman-dreny, fa mari-panajana, le hoe manajana rainao sy ny reninao mba maro antro ianao eo amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesiana 4:2 hoe fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Io moa dia tsara foana ny hoe raha misy tanora anankiray dia hianatra any ampitan-dranomasina, na andeha hanao fanadinana baccalauréat, na andeha haka licence, na andeha roso ao anatin'ny fiainam-panambadiana, dia tsara foana ny hoe mangataka tsodrano amina ray aman-dreny miteraka sy ny ray aman-dreny ara-panahy. Zay ngamba ny azo amin'ny tinaniny le hoe tandremo ny sabatako. Dia efa no azavaintsika teo moa zany tany aloha foana pasteur, dia tsy misy ady hevitra fotsiny zany tsy atao ady teny na mampisaraka zany ny hoe sabatista na aladista na talatista na lakamisista, tsisy an'izay atao anatin'ny baiboly, fa tenin'Andriamanitra fotsiny io hoe mahatsiarovany amin'ny sabata na masina azy. Dia zay resy lahatra zany dia mahatsiaro an'izay, ny tsy resy lahatra moa dia fa akory atao, fa dia io ny tenin'Andriamanitra mipetraka ao anatin'ny baibolitsika ao foana le izy, fa tsy hoe fotokevitra akory fotokevitra izany fa ao anatin'ny baiboly ilay izy izany pasteur Alvarez. Dia ny sisa rehetrarehetra eo zany ny fanazavana eo dia mipetraka le hoe aza manan'Andriamanitra hafa, aza manao sarin-javatra anidina ozy, aza maneno ty izy makany ampanao sikidy be de be, resaka endrika fampotsampy, zany hoe tafiditra ao daholo ny resaka fampisaviana, tafiditra ao daholo ny resaka horoscopy, tafiditra ao anatin'io ny resaka magie noire, tafiditra ao anatin'io ny resaka mpanandro, tafiditra ao anatin'io le resaka hoe milalao faty manontany amin'ny maty, resahany teo daholo mihitsy. Dia fahotana sy fahabetabetana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ny fanatanterahana an'izany, hoe makany amin'ny mpanandro ianao rehefa anao trano, makany amin'ny mpanandro ianao rehefa andeha hanao mariazy, na makany amin'ny piskida, na manao ody fity sy ny sisa. Amafisinao amin'ilay Deutéronome Toko 20 manoko amin'ny 5:10 fa zay rehetra manao an'izany dia mitondra fahabetabetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsika dia mampatsiahy foana hoe ny fidirany atao hoe ozony sampy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia avy amin'ny fanompo-tsampy mazava ho azy, avy amin'ny fiakofana amin'ny Andriamanitra izy mazava ho azy no hidiran'ny resaka ozony sampy. Ary zany no mahatonga an'le hoe misy karazan'olona manana aretina mitovitovy daholo, arety maso mitovitovy, arety koditra mitovitovy, tokantrano misara-panambadiana mitovitovy, fahafatesana tsy dia ara-boajanary loatra mitovitovy, fikorontanana ara-pitiavana mitovitovy, fahantrana mitovitovy, na manan-karena daholo indray, manan-karena mitovitovy. Fa izao manan-karena fa manana aretina kansera na aretina diabeta na aretina tension dia matimaty eny tena taona eny 2:7 taona dia maty dolidoly reny zany pasteur dia vokatry lay atao hoe fivavahana amin'Andriamanitra izy, na hoe fanekena amin'Andriamanitra izy no mahatonga reny zavatra rehetrarehetra ireny zany. Ary tsika moa dia mampatsiahy foana hoe tsy misy lalana eto ambonin'ny tany
na ny ambanin'ny tany na ny ambanin'ny ranomasina sy ny ambon'ny ranomasina eny mahafaka ny olona ao anatin'izay ozona izay akoatra ny fiverenanao ao am' jesosy kristy tompo zanak'andriamanitra velona irery any dia i jesosy irery any a no manafaka atsika ao anatin'izay adintsika izay no manafaka atsika ao anatin'izay ozona zay mitambesatra eo amin'ny fiainantsika izay a izany ohatraohatra zay raha ohatra hoe fitinytroko ely aloha zany le resaka hoe sampy manajany andro sabata fahamasinana sy ny maro samihafa fa melohany idirantsika amin'ny tena votoatindresaka satria misy zavatra angezabe ho resantsika eo amin'ny andininy faraky amby folo a sy ondro amby folo a dia ery amin'ny andiny fadimy amby telopolo rehefa avy eo pasteur inona ny fanampanazavana azonao omena aloha mazava dia mazava zay teneninao teo zay paster ary marina tokoa le teninao hoe ato amin'ny andinin'ny fahatelo zao dia lohateny eo hoe samy matahotra ny reninareo sy ny renareo ary tandremo sabatako eto moa zany ny rehefa jerevana amin'ny akapobe le didy eto paster dia manambara fietsika zay fietsika mampiseho fa enao dia olona matahotra an'andriamanitra manambara zany ary toetra n'ireo olona zay manana tahotra an'andriamanitra ohatra hoe miteny zany izy ohatra hoe andiny fasivy hoe aza mijinja ny vokatry ny tanimbary aza mitsipona zay latsaka io moa le fomba fitenitsika malagasy hoe aza mitsipona ny latsaka ay zany izy ty tena ao anaty baiboly mihitsy hoe aza mitsipona amin'ny latsaka ka nitenen'io latsaka io moa zany ohatra hoe mijinja vary zany ianao dia misy ny olo any ambanivoatra moa zany dia malala tsara an'izay rehefa mijinja vary ianao dia misy latsa-datsaka dia hoe iny zavatra vitsivitsikely latsa-datsaka iny aleo iny fa aza tsiponina fa izy moa tsy miteny hoe raha latsaka aveo no mipakitranao feny vola tsy ho tsiponinao paster tsy maintsy tsiponinao kosa iny fa zavatra tianambary eto dia hoe fitsinjovanao ny hafa zany no ny tahotra an'andriamanitra aza raha taditsika paster tamin'ny fotoanarina ny ambokon'ny esterany dia rehefa nisy lehilahy anankiray atao hoe boaza rehefa nijinja vary boaza dia nanana tahotra an'andriamanitra ty lehilahy atao hoe boaza ty dia narantsaka sy andavany mihitsy tenin'andriamanitra izy hoe ary izy moa dia niteny tamin'ny mpiasany satria manana mpiasa be dehibe izy ijinja vary hoe orzalahy rehefa mijinja vary nareo a dia tena sy vilatsa-datsaka mihitsy nananana eny mbo tsipony rota ka izy zany somary efa lehibebe any ty raha namany ty mila vady mila fitahin'andriamanitra dia tao ambadika zay fihetsika naseho ny tahotra an'andriamanitra zay dia tamy tokory rota ny tsipona latsaka dia ny afarany tantara moa lasa vady izy sy rota zany hoe tiako ambara dia zao ny fihetsika zay asehonao hoe matahotra an'andriamanitra ianao paster dia misy vidiny lehibe misy vokatsoa be dehibe raisinao zany ao ambadiky ny fampisehonao tahotra fihetsika matahotra an'andriamanitra araka ny ten'andriamanitra ny amin'ny obolanany hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrera rehefa ny olona anankiray manomboka manana tahotra an'andriamanitra makatoa andretiteny reto ny tahotra an'andriamanitra moa zany tsy hoe matahotra ny overany amin'ny elo matahotra ny okapoan'andriamanitra matahotra ny hosazian'andriamanitra matahotra ny fahaizin'andriamanitra tsy any le tahotra tianambara fa hoe manana trepo te hanaja an'andriamanitra te hakatoa an'andriamanitra te hanaiky izay lazain'andriamanitra ary misy teny ankiray zao paster eto amin'ny faharoan'izay manarak'izay eto amin'ny andiny fahavalo amby folo a dia misy didy efa ela izy ty zao le didy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao zao no ambaran'izy io eto amin'ny jauna voalohany paster jauna voalohany a toko voalohany andininy fafito zao mivaky ny teny ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela zay nanananareo hatramin'ny voalohany ny didy ela dia ilay teny efa renareo ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo amin'seho aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mazava ankehitriny ity teny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ty zany paster dia sady efa didy efa taloha izy ty mbola didy vaovao ihany ko izy ty zany hoe tsy mety lany daty mihitsy zany eto zany dia ambaran'ny tompo a le tsika zany rehefa manana tahotra an'andriamanitra dia aitsika ny manaja ny namantsika tia ny namantsika manampy ny namantsika araka reto didy marobe zay voalaza reto paster ya zay mihitsy le izy a ny fataterahan'ny lalàna moa zany na fataterahan'ny didy a dia fitiavana avokoa zay lay teny soratra masina hoe ny antony didy a dia fitiavana ary raha tia ay ianareo zo mitenin'i jesosy kristy tompo a dia mitandrana ny didiko ary misaotra anao ny ampatsiahan'izay le hoe ay ve lay hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao a
dia ato amin'ny Levitikosy toko fahasimbe folo andiny fahavalambey folo izy io didy a tena efa ela be tokoa tena ela satria dia larana fahatelo amin'ny laran'ny baiboly no misy azy Genesis Exodus Levitikosy kanefa dia didy vaovaondreo izy ary amin'ny testamenta vaovao ny tian'Andriamanitra ho tsindriana ao anatin'ilay izy moa zany dia hoe tsy tian'Andriamanitra mihitsy tsika ifampiatsara velatsy eto amin'ity tany fandalovany ity ary misy fomba tenitsika malagasy manao hoe mifankatiavana raha mbola velonaina reny zany dia tsy mifanohitra amin'ny kolotsain'ny baiboly mihitsy reny zavatra efa niainan'ny malagasy reny ary ny zavatra mahafinaritra tamin'ny tolo malagasy tamin'izany vanim-potoana zany na dia mbola tsy nisy baiboly azy mbola tsy tonga teto ny baiboly dia ny zavatra niainan'ireo ray aman-dreny be antsika tany aloha tany dia nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy mahakasika an'izay atao hoe resaka fitiavana izay ny amin'iny pasteur Alvarez fa averitra vakiana tia mandeha aloha le andininy faraika ambe folo dia miaino tsara tsika atao anatin'ny tokantrano ato satria misy zavatra ho resantsika eto andininy faraika ambe folo aza mangalatra aza mamitaka aza mifandainga aza mianintsy toa amin'ny anarako na manamavo ny anaran'Andriamanitra ao izao no Jehova aza manao ankeriny amin'ny zavatra ny namanao na mampahory azy ny karamany izay no karamainao aoka tsy hitoetrao aminao milokalina ny andiny dimy amby folo aza manao zay tsy marina amin'ny fitsarana aza miandany foana amin'ny malahelo na mena masony lehibe fa fahamarinana no hitsaranao ny namanao eo zany pasteur Alvarez dia misy ataoko hoe zavatra tokony mbola iainana amin'izao vanim-potoana zao satria ny mahafinaritra moa zany ny akamaroan'ny lalam-panorenana manerana an'izao tontolo zao na ireo olona tsy dia mino an'Andriamanitra Jehovah-pahaly ny lanitra sy ny tany azy dia saika atao anaty baiboly avokoa ny lalàna amin'ireny firenena matanjaka maneran-tany reny na firenena ohatra antsika malagasy dia ny ampahany betsaka amin'ireny dia atao anatin'ity baiboly ity avokoa zany lalàna atao anaty baiboly atao anatin'ny baiboly no akanan'ireny le hoe code pénal reny na décret na inavy ny filazan'izy ireny la loi nareo moa ny anatra momba ny droit dia mahalala tsara mahakasika an'izay resaka zay zany pasteur dia eto zao dia misy andalatsoratra masina manao hoe aza mianintsy to amin'ny anarako na manamavo ny anaran'Andriamanitra izao no Jehova aza mianintsy to hitanao zany le mianintsy to zany eo anatrehan'Andriamanitra tompoko dia ny fianianana no didim-pitsarana faratampon'indrindra ary rehefa mianina ny olona anankiray misy mahasamihafa ny atao hoe voady sy ny fianianana fa manaraka tsika miresaka an'le voady fa le fianianana zany dia eo amin'ny sehatra goavana be mahakasika firenena mihitsy fa ny voady mahakasika fiainan'olona anankiray dia le fianianana mahakasika firenena na mahakasika tonga dia tokantrano ray manontolo na mahakasika fiarahamonina ray manontolo dia ny zavatra lesaneto raha vao hoe aza mianintsy to amin'ny anarako na manamavo ny anarako izao ny Jehova dia tokony mitarina le olona hitanao tsara raha ohatra zao misy mpitsara anankiray ohatra na avoka na manam-pahefanana anankiray rehefa tonga eo amin'ny toerana izy dia manandrana ny tanany havanana ohatran'izao izy manandratra ny tanany havanana za dia mianina eto anatrehan'Andriamanitra ray eto anatrehan'ny baiboly eto anatrehan'ny fireneko tany masiny Madagasikara eto anatrehan'ny vahoaka malagasy ray manontolo fa nadatsaka sy andavany hitandrona tahaka ny anak'Andriamasina lalam-panorenany sy ny maro samihafa tsy hanao fitsarana miangatra fa tena hitsinjony marina ohatraohatran'izay le izy hitady ny tompontsoa ny firenena tsy ho ty tena ho lavitry ny kolikoly fianianana zay eo anatrehan'Andriamanitra zay teny fianianana zay tsy azo tsoahany zay tsy azo tsoahany zay raha vao mivadika amin'izay fianianana zay le olona pasteur ka anao tsy fanao ambadik'io ohatra hoe tratrana kolikoly amin'izay mahita an'le vola be amina miliara sy ny retraretra io moa zany tena resaka manam-pahefana nresahany amin'io na resaka ty amin'ny fitsarana na resaka amin'ireo olona le hoe nanao fianianana teo anoloan'ny mipilipitra ny fitsarana ireo dia miteny fa tsy azo tsoahany zay fianianana zay ary ny raharaha be dia ity
misy fiatraikany amin'ny fahasalamany olona io ny fialany am'izay fianianana zay misy fiatraikany amin'ny taranany faramandeko satria ny raharaha io olona io mbola tsy maintsy hiteraka io mana taranaka io de io fianianana nataonao io nefa tsy nakatoavinao ianao mianintsy to de hijinja ny vokatra io anao sy ny taranakao raha zavatra ratsy ny nataonao ary raha zavatra tsara ny nataonao ka nankatoavinao le izy de ho tahian'andriamanitra ihany ko nefany ianao sy ny taranakao zany hoe misy fiatraikany anankiroa le izy raha mivadika am'ilay fianianana le olona de mijinja ny vokadratsiny fa raha tena mankatoa an'le fianianana izy de hijinja ny vokatra tsara zay hoentin'le izy ary zay foana ane pasteur e zay ny tena raharaha be eto amin'ny tany sy ny firenena tanao zay mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto de nanao fianianana teo amin'ny kianjaben'ny mamasina teo de rehefa nanao fianianana teo a dia za de tandrina ny lalam-pandroena tahaky ny anaka andre maso sy nizao za zany de miteny ho any zay mpitondra olany eo amin'ny 7 novembre na amin'ny 19 décembre de teny fataro tsara ny teny aloako ny vava na amin'ny resaka fianianana fa tsy kilalaonjaza andriamanitra ianao mety tsy mahatadida ny zavatra ny teninao teo anaten'andriamanitra fa andriamanitra tompoko tsy mitsoka amin'ny teniny tsy mitsoka n'zany fianianana zany hoe nanandratana ianao de andriamanitra ray andriamanitra tsy tony ny tenenanao fa zany daholo no mampiozongozona hitanao rehefa misy mpitondra de miozongozona foana satria le fianianana ary saika ratsy fiafara daholo mpitondra teto satria nianina fa tsy lana tanteraka an'izy miala tsiny fa miresaka an'izany tsika moa tsy hoe manohana kandida manokana na manohana toko politika manokana fa toro tenitsika manambara ny zavatra ara-baiboly de jereo tsara le izy pasteur ohatsy izy eo amin'ny andininy zany zavatra resantsika zany Levitikosy toko fa 7 ny andininy 12 eo amin'ny andininy 13 de izy hoe aza manao ankeriny amin'ny zavatra ny namanao na mampahory azy ny karamany zay nokaramana kosa tsy toetra aminao milokal zero tsara fa hitan'andriamanitra amin'ny atsipriany daholo zavatra ataotsika hitany amin'ny atsipriany aza manao ankeriny amin'ny zavatra ny namanao na mampahory azy malagasy firy no minainaina am'izao fotaona zao pasteur fa mipetraka teo amin'io tany io izy 20 taona 70 taona misy mpanan-karena avy any na misy vahiny avy any tonga de manana ny kadastra manana titre vita borina io tany io ana io tany io de le malagasy miahaka satria ny zavatra nanan'le malagasy de lay acte de vente tsotsotra kely tany amin'ny fokotany tany ambanivohitra tany na resaka hoe le borina soapokon'olo zany hoe misy borina hitambarana de avy ny mpanan-karena avy any makakery ny tiako ty tany ty anaty ka ina moa ny ataonao fa hoe atody miady amam-bato de misy mpanan-karena tsy mieritreritra hoe misy alahelin'olona sy ranomason'olona ane io fa izy mieritreritra manao miorakoraka manao hoe mety miresaka mihitsy izy mivady any an-trano neny azotsika ihany le tany azotsika ihany le tany hitanao le tany ary akaiky ny bypasserie le tany le misy ramato kizitimbelona iny tsy de afaka de manahoana izy amin'ny arabola nefa ny miseho anina be vita ihany aky le amin'iny tany iny neny azotsika ihany le tany eo asa mety manao aleloha kotsy de mieritreritra le olona hoe azony le tany de faly ary izy de mibitabitaka ary izy de manao arrosazy mety lasa manao vakansa kely any ampitany ranomasina mihitsy aloha satria azo le tany fa attention fa ny baiboly tsy manaiky an'izany ozo ny baiboly aza manao ankeriny amin'ny zavatra ny namanao na mampahory azy misy vokany io tadidinao tsara angamba le tantarany nabota jezirelita nalainy Yahaba ny taniny Yahaba mpitondra fanjakana filohan'ny repoblika tam'izany fotoana zany mpanjaka tena mpanjaka manana ny maizy azy de i nabota ny teny manao hoe sanatry amiko raha omeko anao tsy omeko anao ary tsy ametiko aminao ny tany razako fa ana io tsy omeko ny vahiny ny lova tsy omeko vahiny ny lova kozy satria manambady vahiny ozy nabota gileadita moa zay ohatrohatra zay le izy de izao nanaovan'ny jezebela sy Yahaba mialatsiny ohatra hoe fikafikan'le nazahoana an'le tany de vonono maty nabota fa attention fa andriamanitra nanara-maso amin'ny didi-pitsarana io andriamanitra teo akaiky teo fa ozy andriamanitra manao hoe teo amin'ny toerany zay nandatsahanao ny rano nabota jezirelita no inany ny alika ny fatinao zay ny didina voakan'andriamanitra zay zany hoe tsy vita moramora ty mangalatra tany ty mangalatra ny tany malagasy aiza misy mpanan-karena tonga de manala olona fotsiny eo am'le toerana zahatra tsy eken'andriamanitra zany le tsy mpanan-karena de misy koa vahiny
manambola avy any tonga de resaka vola ay izy io fa hita ny baiboly pasteur efa hita ny baiboly hoe tandremo rere olona ny manao an'izany manao kely tsimba mamindro manao tsindry azo lena mangalatra ny tanin'olona mangalatra ny fananan'olona mbola zavainy tsara koa la izy eto a tia koa zany de ho an'reny olona mampiasa reny le vahiny mampiasa olona na malagasy patron ianao de mampiasa olona ozy izy manao hoe aza manao akeriny amin'ny zavatra ny namanao na mampahory azy ny karamany zay nokaramainao aoka tsy toetra aminao milokal izy vanim-potoana efa sady kely le karama efa 600 000 francs le karama le olona amin'io mananjanaka efatra 600 000 ny karamany mbola filafolaina ihany koa le izy alotsy potipotika kely 3 alina isan-kerinandro ary tsy hoe 3 alina isan-kerinandro fa mena 5 arivo talata de mena 7 arivo alakamisy de mena 3 arivo zoma arivo de ohatran'izany le izy de avy eo totalinao anaty carnet de hoe teny karamany laty io sisany karama de zany misy mpanakarena sy misy vahiny misy patron de manao an'izany satria ny fiheverany anjaka mandrak'izay eto ambonin'ny tany izy nefa tadio foana fa tsy anakan'izany mihitsy Andriamanitra ny zavatra zay nafafinao tsy maintsy hojinjainao ny zavatra nataonao nambolenao androany de maniry afaka adindroa zay foana ny tadio zay pasteur ary zany mahatonga an'le hoe misy mpanakarena ratsy fiafara misy mpanakarena mijaly fa diranovana mihitsy a rehefa tonga ny fahalebiazana satria io alina elon'olona sy ny ranomason'olona io mitaraina amin'ny tany tonga eo anatren'Andriamanitra mahatonga n'izany zavatra zany a pasteur Alvarez iverenao kely le fanazavanao teo pasteur efa mazava izy teo fa mba nahita zavatra le hoe aza miny atsotoa le feny atsotoa moa pasteur de reo tompona andraikitra matetika zany le tompona andraikitra ambony na dokotera na mpitsara na mpitondra misy mpitondra maro isan-karazana zany a de manao fianianana zany ny zareo amerikanina moa zany filohampirenena amerikanina dia ty baiboly ty mihitsy moa no raisiny a de apetrany amin'ny baiboly ny talana vy de talana vanana misanatra dia mianiny eo izy zany a de mana baiboly mihitsy ny anianana zany hoe amin'Andriamanitra tsy toa le mpaharalanitra sy ny tany a no ianiananao tay ty fianianana ty pasteur misy dokotera zao ny aniny izy hoe ianina fa dia ampiasan'ny fahaizako tombontsoam-bahoaka amin'ny fahamarinana amin'ny fahamelomana amin'ny fitiavan-tanyrazana zany zay ohatra hoe ny fianiananao tamin'ny dokotera ka zany sy nisy dokotera anankiray zay pasteur zay sage-femme zany izy ty marimarina koa e sage-femme efa nanao fianianana zany izy hoe itsabo ny malagasy ary ampiasany fahaizana sy ny talentany a fampandrosoana ny firenena de ny zavatra nataony ty vehivavy ty pasteur de zao na de ny anina azy izy de mivadika tam'izay fianianana zay satria rehefa misy tovavy avy any tena lazaza de manatona amin'ity vehivavy ty tena nampalahelo pasteur fitantaran'ity vehivavy ty hoe efa misy hatrany amin'ny ronjato farafakely ny zaza nasoron'ity vehivavy ty hatram'izay na sage-femme na dokotera anazy tonga avany zany misy vehivavy misy ray aman-dreny a lehilahy vehivavy a hoe tsy velona intsony ty zanaka ity re olona fa ohatra mafy be fiainana nefa be vokandray raha matoa aloha alana ny zaza de manatona any amin'io sage-femme io na izy hoe tanora hoe mbola mianatra de be voka tany be voka tsy nanambady de asorona le zaza efa misy any amin'ny ronjato any nijolo vavomela zany vehivavy io tato aoriana hoe rehefa mibebaka za ozy izy de efa nanala zaza tany amin'ny ronjato any nefa za de nianina fa hoe za dia ampiasan'ny fahaizako zay nomenana any raha tovoka ho fanasoavana ny vahoaka malagasy kanefa dia famonoana olona von'olona zany satria zao zazakely ao anatin'ny kiboma na ray andro ny toeraninao na volana na 5 volana na 7 volana na eritaona na firy fotoana manaona na fotoana manahoana ny fisin'ny zaza ray de olombelona zay ny anarany ka ianao manala zaza de koto manala olona ka le dokotera pasteur efa hoe ny anina fa tsy anao zany nefa de nanao ihany izy de zao zavatra nitranga pasteur mibebaka zany raha matotra teorina bebaka raha matotra teorina dia nisy fotoana zany izy mivavaka nampalahelo moa fa dia maty tao anatin'ny fahoriny tena bavy ty tao anatin'ny aretina mampalahelo be rehefa mivavaka zany izy tataorina de zao vo akipony zany io masinoka mivavaka izy de maheno feona zazakely mitomany izy pasteur isaky ny ekipo masinoka mivavaka de zazakely mitomany no eny zany hoe tena tsisy fitsarana mihitsy zany anatin'ny fony ary tataorina moa de maty tao anatin'ny aretina farany tapaka lalan-drano nalemy zany le vavy to de tsy afaka nivavaka tsony mihitsy de maty rery tao an-trano tao izy zay ny afaran'io vehivavy io zay le finetsy to pasteur tena misy voka-dratsy ny mahakizo fara
makizy fara tena makizy fara io fianianana io raha hoan'olo tsotra koa izy paster de nisy ohatraotra zao koa zany paster mba tantara fotsiny aho hoe misy voka-dratsiny zany le izy paster nisy tao anatina toeram-piasana anankiray paster ny zavatra very tao anatin'ny toeram-piasana ray de rehefa very ary le zavatra tao anatin'ny toeram-piasana dia ozy izy le patron zany hoe lehibe tao amin'ny tompon'le orinasa hoe nareo rehetra reo valopolo nisanareo reo ozy izy ka tsy hitako hoe izy ary nangalatra samy nandà daholo tsy nangalatra fa zao avereny moramora izay zavatra nangalarinareo zay volamena nangalarinareo zay idina ny trano dia verina tsy moramora mandalo anatin'le trano maizina miditra anatin'ny trano zany de hoe apetraka moramora ao a le entana mba tsy hitara le resaka de natao fomba rehetrarehetra hoe iverena le entana kanto tsy miverina le entana de zao ary ozy izy le lehibe le patron tao hoe za ozy izy dao tsika anao fianianana ary ozy izy mianina anao atrehan'andriamanitra isika ary misotra ny ranombolamena tya fa de anozona ny tenany a zay nakan'izay zavatra zay de samy tsisy ny anaiky fa samy misotro daholo paster fa no tate aoriana paster de zao nisy rahalahy tonga tety am-piangonana aveo a de nitantara izy hoe paster rehefa nisotra le ranombolamena ozy izy efa nanao fianianana ozy tsy nangalatra nefa zany tena nangalatra ozy izy de sotroko le ranombolamena dia tataorina ozy izy nibotsina ny kiboko ary tsy nitsitrana tsony ary voaterina metra-pialana tao amin'ny toeram-piasana tena nisy fetraikany zany paster na de ataoko hoe fianianana amina zavatra tsotsotra aza le fianianana de misy fetraikany ratsy nitera-doza tamin'ny leralahy tsy sitrana mihitsy moa le izy paster tsy sitrana mihitsy le izy satria le fianianana zany mafy be manala an'izay a fianianana zay ka zay no hitandremana antsika matombo baiboly nampianatra antsika an'izay de mba nanantsika tahotra an'andriamanitra hoe rehefa zavatra mikena de ndao ekena paster ny fianianana io azo hitarina be moa zany izy io pasteur Alvarez miresaka le hoe olo-tsotra ianao de matetika izy io a tonga eo anatrehan'ny be ny tanàna sy eo anatrehan'ny pasteur na mopera manamasina ny fanambadiana de hoe ny lambana koa ny anaika fatony isarahana za ndray tsy hisaraka amin'io mihitsy aho a ninonina na mety zavatra mitranga na matavy io na masia za tsy ala amin'io na salama na marary na miketrony io a dia tiako foana ny ah io de mifanorokoroko eo moa de alaina sary fianianana zay a io resaka le misora-panambadiana io a de alaina ny ray aman-dreny rotota de aveo misoratra eo anatrehan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana de fianianana daholo zany indrindrindrindry eo anatrehan'andriamanitra am'izay de be dehibe no manao fianianana vetivety eo nefany a de makery amin'ny tribonaly manao divorce fa nga izy io vitan'izany de no mieritreritra hoe tapaka ny divorce de vita eo ny fiainako fa misy toyany io hitatsika ny toyany fa za de miteny amintsika raha mbola tsy tapaka ny divorce rahalahy ka ianao koa raha nabavy ka mieritreritra nde hisaraka ndana ny fampiavana tadio ny voady masina sy ny fianianana zay nataonareo roa teo anatrehan'andriamanitra fa tsy iova mihitsy ianao ro vinalaniny tsara eto ambonin'ny tany io ane tena za milaza aminao pasteur Alvarez hoe ny fakapanahy miamisy eto ambonin'ity tany ty ka raha mahita ny vadinao anao de hoarinao ny vadinao de aka anankiray ianao de miteny amintsika fa mandika ny fahamarinana sy ny sitrapon'andriamanitra zany ary ahitana lozo zany sady mampiteraka any foana ho aleza miteraka fampitena ho an'ny taranaka miteraka ozina ho an'ny taranaka satria raha vao misy dada anankiray misara-panambadiana de tadio fa miampitany amin'ny zanaka ao lasa ny zanaka ao vavy iny fanahy iny satria tsy andriamanitra ny mampisarabady olona fa resaka devoly resaka fahotana de miapita iny ary zany mahatonga an'ireny le hoe olona be dehibe misara-panambadiana ireny na teo endribe azy izy a de misaraka ihany le tokantrano nonona ataon'ny dadany sy nonona ataon'ny mamany ka raha ray aman-dreny ianao tia zanaka tia ny taranaka ao dia atsao zay fianianana natao a teo anatrehan'andriamanitra zay io ny problème tokantrano tsy maintsy misy mety mandalo tsy fisina raboly ianao mety manahirana anao mijery ny vadinao fa tiavo foana izy amaranantsika azy ka pasteur Alvarez eo am'ilay andinidimy amby telopolo lazaiko teo hoe oza soratra masina hoe aza manao zay tsy marina amin'ny fitsarana na amin'ny fandrefesana na amin'ny fandanjana na amin'ny famarana mizana marina vato marina efa marina ina marina no ho tananareo zay reo tsara hitan'ny baiboly daholo io zavatra rehetrarehetra ataontsika io a aza manao zay tsy marina ao zay amin'ny fitsarana io zany de mahakasika ny resaka mpitsara hoe rehefa mitsara ianao de fitsarana marina ao zay ny tenin'andriamanitra fitsarana marina tsy misy resaka kolikoly zava-doza raha ohatra ka misy olona anankiray voaheliko aigadrany amponja
nefa tsy nanao an'le zavatra izy pasteur fa lay mpangalatrombo na lay totakely na lay mpanokidinapinina na lay mpangalatra tena nanao ndray manao izy de aveo mivoaka ndray de manao ihany satria mety nahazo vola ohatra ny mpitsara sanatian'izany na ny mpitandro filaminana mety meny vola de nivoaka ndray le mpangalatra ratsy be zay eo anatrehan'andriamanitra efa nyraharahan'ny baiboly fa aza manao an'izany aza manao an'izany fitsarana miankatra zany fitsarana tsy marina zany ka andray kolokolo ianao andray vola mba hamadian'ny marina ho amin'ny tsy marina ary mba hividianana ny tsy marina ho tonga fahamarinana zava-dozo zany ny io a ny mahantra mety tsy afaka nohitra ny mpanan-karena satria atody miady amam-bato ao am'le hoe vola sy ny fananana mety tsisy fa eo anatrehan'ny tompony izy tsy vita mora foana ny tantarany mbola mitoy e mitoy ty tantaram-piainany ty ary ho hitantsika eo mitoy eny za de milaza amintsika an'izany hoe ahitsio ny lalanao a ahitsio ny fiainanao a sa ny fahamarinana ozy ny tena solitra masina ny obolany toko fatena ambe volany diny efatra amtelopolo manao hoe ny fahamarinana ozy manandratra firenena fa ota kosa fahafamaraka ho an'ny olona zany hoe efa marina ny fitsarana marina ny fitantanana ra-panjakana marina ny fandehan'ny fiainana ao anatin'ny tokantranao de manomboka misy firenena misandratra fa matony firenetsika mihetra ohatran'io zany a de eo ny raharaha-pitsarana eo ny fitantanana feny kolikoly eo ny alatra be vava isan-karazany ny arem-pirenena fanoranana ny arem-pirenena fanaovana keriny a de lasa mihamahanta ny firenetsika pasteur mihamahanta ny firenetsika kanefany a dia tadidiko foana ao a le tantaran'lay le firenena roandais zany pototry ny ady zany tamin'ny 1994 efatra ambiroapolo taona lasa zany voangana kely tena voangana kely mihitsy mahatratra ny am'roa tsy ray tapitrisany olona maty tamin'io fotoana io pototry izy migisitra indrindra manera-tany tamin'izany fotoana zany any arina Madagasikara gisitra ny tanany rambony raha misy akizy telo amby fitopolo ohatra nala fanadinany de izy telo amby fitopolo larana telo amby fitopolo de tena gisitra mihitsy izy fa izao nefany a ny nampandroso azy de resaka fijoroan'le mpitondra tamin'ny fahamarinana tena tamin'ny fahamarinana tena hoe matahotra an'andriamanitra le mpitondra tia vahoaka le mpitondra fanjakana milavitry ny kolokolo le mpitondra fanjakana de aizy izy am'izao fotoana zao de efa mitana larana fahafolo eto afrika izy am'izao fotoana zao zany hoe tena niazakazaka be le toekarena ary nisy olona avy any Rwanda mba ny vahiny tany de rehefa mitantara izy zany zavatra mitranga de zao hatramin'ny ny azona ny lalana za pasteur tena efa lalana manaraka ny sehatra iraisam-pirenena tsy misy fakona de potika bombo azy eny an-dalana miova ny toetsain'ny olona tena hoe voova tanteraka mihitsy hatramin'ny toetsaina satria miova le mpitondra nandeha tamin'ny fahamarinana niala tamin'le kolikoly niala tamin'ny fitsarana miangatra fa nijery ny tompontsoam-bahoaka zany eny le izy pasteur ka afatra ara-baiboly zany ho any zay atefan'le izy moa tsy ny olona rehetra koa no mahay mandray am'izay fa ity ndray diosy izy hoe aza manao zay tsy marina amin'ny fandrefesana amin'ny fandanjana na amin'ny famarana io ndray zany de ho atsika mpivarotra mihitsy io hoe rehefa mivarotra ianao tompoko de sorty mizana mandangy ity tena fahavetavetany ao boky ny obolany miverimberina fahavetavetany eo anatrehan'i Jehovah mizana mandangy sy ny fandanjana mandangy hoe mividy vary ohatra le olona amin'ny kapoka de tamin'ny andro taloha moa nisy zany tsaika am'izao raha mbola misy zany le kapoka tapaka le ahodina vetivety le kapoka de ohatrany hoe tany amin'ny 1985 nalaza be ny kapoka tapaka fa am'izao vanim-potoana zao mbola misy any le hoe mizana mandangy na eny amin'ny tompom-pivarotana solika raha ohatra ka misy an'izany raha misy an'izany de tokony ho ahitsy ny zavatra zany fa tsy hoe rivotra fotsiny no tonga ao anatin'ny réservoiran'ny olona de lany ny gazoal na ohatran'izany na ny mpivarotra épicerie mihitsy ianao na mpivarotra na mpandrefy lamba ianao de hita ny baiboly daolidaoly ary miteraka ozy izy ny soratra masina pasteur Alvarez farano am'izay varenako vakina kely pasteur le zavatra nitenenao telo hoe andiny fahina amby telopolo le mizana marina vato marina efa marina ina marina no talinareo zao Jehovah-Andriamanitrareo ity ndray pasteur de any am'le teo fandresaka momba fitsarana fa amin'ny teny français moa le misy le 2 poids 2 mesures zany hoe misy karazana fitsarana zany amin'ny toerana maro samy hafa any ohatra ny ampiasana misy note de service any na hoe misy sazy ho ataona mpiasa anankiray satria nandika lalàna nandika didy anaraisana fepetra ka eto zany Andriamanitra zao de efa nanambara hoe tahaka le fepetra nyraisinareo tamin'le olona tsy tianareo iny tao amin'ny toeram-piasana de tahaka zay koa no fepetra raisinareo am'le toerana am'le olona anankiray raha diso le sazy le olona ohatra samy hafa nefa le eloko anatao mitovy ihany de zay zao zavatra tenenin'Andriamanitra hoe zay zavatra
dia zavatra tena tsy ekenin'Andriamanitra ary fahavetavetana mihitsy hoe ahoana ty nanao zay dia tsy nety aty nanao zay dia ohatrany hoe misy fiangarana zany ohatra hoe ndray ohatra ny tratrana makitrano dia ohatrany afaka madidio tratrany ohatrany hoe any amin'ny toerana maro samihafa any na amin'ny toeram-piasana io na any amin'ny toerana fikambanana madinidinika any dia Andriamanitra zany tena mitady an'izay hoe mizana marina fitsarana marina tsy tsy fitongolanan' zay fa dia Andriamanitra dia Andriamanitra marina zany Andriamanitra nivavakantsika paster ary isotra ny tompo amin'izao fotoana zao raha io dia tena zava-dehibe aminay tokoa nianatra n'ity bokyny Levitikosy ty ay ve tompo misy zany zavatra zany ao anatin'ity Levitikosy ty hatramin'izay dia nodinganay ny famakinan'ity Baiboly ty hatramin'izay niverinay hoe zavatra tsy ilaina tsony amin'izao andro zao no zavatra voarakitra tato ay tompo tena milaza ny zavatra efa nisy efatra amin'izay ianao ary zavatra mbola iainana hatramin'izao sy raha pitsarafaka pitsy dia efa voarakitra ao anatin'ity Levitikosy ty misotranao zay Andriamanitra namin'ny an'ity bokyny Levitikosy ty satria dia misokatra ny sainay fantatra ny marina fantatra hoe zao Andriamanitra ao dia manara-maso hatramin'ny zavatra kely rindra na eo miraharaha-pirenena na misy atokantrano na any amin'ny orinasa na any am-piangonana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fianakaviana dia tsisy zavatra tsy tazanao zany fa araka ao daoly voara-masonao daoly ary ianao dia tia malosoa tahita manokana andreo vahoakanao zay manaraka ny didinao manaiky anao tsy manaraka ny didinao fotsiny amin'ny saina be fotsiny fa manaraka ny didinao araka ny fitalian'ny fanay masonao tompo mangataka ny fanay masonao zay ampianatra anay mba tonga anay akatoza ny teny zany ny fanay masonao no afaka mitarika anay amin'izany marina zany tsy hainay manatanteraka an'izany tompo tsy vitanay zany tsy vitanay no manatanteraka ny fiainana zay nataonay fa mila ny fanay masonao mangataka anao zay meoery zay toano zay ampio zay tompo mba hafanay makatony sitraponao dia hotahina manokana tompo ny tsararay avy misaotra Jesosy io amen eny tompoko dia mifarany eo indray zany ny fandarantsika tamin'ity androany Levitikosy toko faharoapolo indray raha-pitsy ho lasa foana mandrapahavitan'ny Baiboly ray manontolo dia tsy mijanona ity pasteur Alvarez samy velonaina somatsara ahita mitohy antsika ary ny fanariana sy ny etaitaponay moa dia izao hoe tora famonjena manao sy ovapo-anao zany ny tanjona zay tsy manao adidy mihitsy eto tsy manao adidy ary zay tsy voakarama eto tsy voakarama fa tena ny ao am-ponay dia fitiavana itorin'ny tenin'Andriamanitra mba hamerenana anao amin'ny lalan'ny fahamarinana ka atonga atsika efanao zavantsika teto foana hoe ny fiainana mizara roa misy ny atao fiainana be dehibe eto ambonin'ny tany ny mena amin'izany ary ny amin'ny hoavy dia fiainana mandrakizay samy hotain'Andriamanitra tsika rehetra tompoko velomary veloma tompoko